Tratrason ty andro alatsinainy tsika toko lasy toko vavy araba no tolotra antsika ny tokantrano any ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tontolo politika dia ny firosoan'ireo mpikambana eo anivon'ny CES vaovao tamin'ny fianianana eo ihany koa ny fanokevitry ny filohan'ny tetezamita mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny mahakasika ny Andraikitra izay andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ireto CES vaovao reto ny tontolo ny fanabeazana kosa indray dia ny fanomboan'ny andian'ny faharoa amin'ny baccalauréat teknika santiony any amin'ny entina amintsika ihany reo fa manasanao kosa nefa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany araka nefa natsidika teny amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao teo dia 12 ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana vaovao no niroso tamin'ny fianianana Andraikitra goavana no andrasan'ny vahoaka malagasy atapitrisany maro amin'ireto mpikambana ao anatin'ity ratsa mangaika ity ny akon'izay amin'izy fandray fanapakely kalalana ka ny fanajana rafamerina sy fianana manakely ary fifidianana lehibe rakety manany baikoa amin'izany minina ihany koa fa hitany manakahely ary tsy amboraka na oviana ny temperately diniky totosa io tolokandro io tetsy amin'ny fitsarana tampony ejanosy ny fianianana nataon'ireo mpikambana miza 12 ao anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana vaovao na CES tsy andalina miza fa mandray fanapakevitra ankalalana ka ny fanajana nafamerana sy nalana manakevitra mpanao politika nanao soniny tondrozotra misa sivy mpanolo-tsaina avy amin'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana ray mpitsarambony misa enina administrateur civil ray ary tompon'andraikitra avy amin'ny fampianarana ambony ray ireo no mpikambana ao anivon'ny CES vaovao isan'ireo adidy andrasana amin'izy ireo ny famanana ny toedra raha-pirenena sy ny famoahana azy amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fandiniana sy fankatoavana ny antota-taratasy filatsahana hovidino an'ireo kandida filoha-pirenena dingana iray eo amin'ny famoahany senita aingana ihany koa ny tety androm-pifidianana izany iroso amin'ny fifidianana izay ho filohany ireo mpikambana ao amin'ny CES vaovao atoato